Nietsika avokoa ny boriboritany enina teto Antananarivo renivohitra ny ampy ireo avy any amin'ny distrika misy eto Analamanga. Dia be ny ainga tany amin'ny fokotany na komina misy azy tsirairay no nisantarina ny hetsika androany maraina. Niaraka tamin'ny ireto mpanohana ny kandida Marika Ravalomanana ireto. Toy ny tamin'ny herin'ny androany dia tsikaritra ihany koa fa ny tombo ny famoronana ataon'ireto mpanohana ny kandida laharana faha-520. Famoronana izay anehoana ny fitiavana ny dada. Antony natokana endatra akanjo mitokana ohatran'izao dia izay efa zanaka dada hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary izay zany tsy miandry ny hoe t-shirt na ohatran'izany fa miezaka izay amin'ny herin'ny tenanay mandaitra ho an'ny zanaka dadikeliko ireo zanako mbola misy moa fa tsy tratra tikely. Dia fitiavana ny dada manokana ary fampianarana sy aby reto dadikeliko reto hoe dada hatrany ary tiako fantatro zareo fa dada foana hatramin'izay masoa dada foana satria mareo teto mararotiko mahazo caméra fa za dia victime tamin'ny 2010 vao sambotra nitsahana tao anaty 4x4 miditra raha amin'ny Twitter tsy nakivo zany fa mitraky izay satria fotoana inandrasana ihany dada faly izay tena faly dia mangataka antsika eto malagasy rehetra hitondra mavaka ny dada isanandro dia maraina atoandro hariva dada foana ny antsika dada hatramin'ny farany ok dia nitoko misy aingam-pana tampoka zany tamin'ny maleriva tamin'ny valo alina dia ho an'ny zafikely ny zanaka dia nanjaitra nanomboka ralina tamin'ny roa maraina vita izy rehetrarehetra zay le hoe fitiavana ny dada tsy mandreraka ary amin'ny sabotsy dia mbola hiezaka anao be dia be dia fianakaviana iray manontolo zaraina maimai-poana dia okanay amin'ny sabotsy saotra tao ty zavatra ataony aty zany dia folagna misy ny kandida-lalana ma-2020 président Marika Ravalomanana dia bandô nanaovana anazy mbola tsisy mpanao an'izao mihitsy ny propagande rehetrerako Madagasikara inona moa dika folagna fa avononana dikazana folagna zany dia zay mihitsy levitra vonontsika ampandroso fanetretena koa ny dikany folagna tonga tao aminay izy ty androany maraina fa izy efa nieritreretina efa ero dia tonga tao aminay tonga mpanamboatra dia nanamboatra zay commande zany zay nanao anahy manokana mihitsy aho nanao impression tamin'ny larobia efa nomanina mihitsy hoentina androany dia nanao maromaro dia fampizarana amin'ny namana vidiana vaovao mihitsy totaly ty zao tsy ray ary Valvelo zao voalohany indrindra satria dia nanao amin'ny dada dia vonina fidy any dada hatramin'ny farany voalohany anazy hatramin'ny farany tena faly tsy miala amin'ny dada izay tsy miala amin'ny dada. Sady mampianatra manovina olona zany hoe sady olona misy zavatra vitany dada dia dada mandeha aty dia izao vilany fa vitany io vilany tena azavany amin'ny olona mihitsy zany hoe tena vitany dada ilay izy fa misy tsy miteny fotsiny fa ny anazy tena ataony dia nataony mihitsy anazy. Ia zany raha olona tena tia ny taranany Marika Ravalomanana ny toanana satria mbola tsisy kit scolaire tamin'ireo fitondrana amin'ny fandimby ireo tohizana ny lalantsika Marika Ravalomanana toanantsika. Momba ty t-shirt ty zany tena namboarina mihitsy nanana t-shirt fotsy atao an-trano dia namboariko mihitsy asika hoe fidio dada ny antsika fitiavana tena tamin'ny talata ny nanamboarana aoriana mbola misy 25. Mbola itoy amin'ny herin'ny anio ity hetsika dia be ny fampelezan-kevitra ataon'ny mpanohana ny kandida Marika Ravalomanana ity ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina.